Raha ny fantatra indray kosa dia ny fahasivy amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao no anatanterahana ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka araka ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny andron'ny omaly teny Avoloha. Ratsaivina moa dia distrika efatra no amerenana izay fifidianana solombavam-bahoaka izay eo ny ao amin'ny distrika ny Ambanja, Belo sur Tsirbina, ny ao Marvoay ary ny ao Sainte Marie ao. Lafim-baovao manasongadina ny toe-karem-pirenena indray kosa mpitsidika maherin'ny efatralina no andrasana amin'ilay hetsika arabaritra foire internationale de Madagascar ondian'ny fasivy izay tontosainy tsy Tanjombato. Ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina moa no mpia izany hetsika arabaritra izany, isany namafisiny tao anatin'ny lahateniny teny an-toerana ny mazava-dehibe ny fiara-miasan'ny tsy miankina amin'ny fanjakana raha eo amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena no asiteny. Trano efa manodidina ny valonjato sy firenena misy telopolo no mandray anjara amin'ny hetsika arabaritra foire internationale de Madagascar andian'ny fasivy tanterahana nanomboka androany ka hatramin'ny alahady 20 Meo avy izao ety amin'ny parc des expositions Forelo Expo Tanjombato. Tao anatin'ny andian'ny valo teo aloha dia voapirofo fa nametraka ny toerany film izay nanome tosika ny fifandraisana n'ireo samy orinasa izay mandray anjara amin'ny hetsika ary naporisika ihany koa amin'ny fanarenana ny sehatra Ratokarena ony filoham-pirenena Rajaonary Mampianina raha nanome voninahitra ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialin'ny film 2014 izy androany. Isaky ny mitondra fampandrosoana amin'ny firenena ny voalohany aloha dia ny fahatokavana izay mananasa maro samihafa avy amin'ny sehatra maro samihafa ary avy amin'ny tany maro samihafa ihany koa dia mitondra mazava ho azy fifanakalozana eo amin'ny hevitra ny eo amin'ny tsena ary dia lanona fazanzavatra hevitra Ratokarena eo amin'ilay tsika hoe amin'ny tsena ny famporisihana amin'ny firosoana amin'ny fitrandrana angovo maitso no isan'ny zava-baovao mety ny komity mpanomana ny film tamin'ity taona ity. Efa tena jery akaiky mihitsy dia efa misy fandarany misy hatrany voalohany dia tsika zao tonga amin'ilay resaka hoe croissance verte. Inona zany croissance verte zany? Le croissance verte mikasika ny agriculture biologique. Afaka mahita vahaolana mihitsy amin'ilay resaka sakafo eto Madagasikara. Le resaka centrale hydroélectrique raha tsisy jiro dia tsy afaka mandroso mihitsy le Madagasikara. Dia tsika amin'ny resaka zao ao anatiny ao dia misy orinasa efa niasa mihitsy efa nanao étude efa nahita financement ahafahany hoe manao zay centrale hydroélectrique zay anankisivy le izy. Impact 11 millions de malgasy afaka manana jiro sy rano dia tena zava-dehibe. Dia zavatra ohatr'izao zany ny mpandrara tena miezaka hoe mieritreritra inona zavatra afaka atao ahafahany hoe misy vahaolana ho an'ny daholobe ho an'ny vahoaka ohatr'izao zany. Dia amin'ity taona ity le resaka croissance verte ity zavatra mampiavaka azy par rapport ala tamin'ilay taona. Ankoatra firenena vahiny mandray anjara amin'ny film dia hanana ny pavy manokana ho azy ihany koa i Madagasikara. Ny loha hevitra no safidiana raha teo moa dia nanomezana lanja izay vokatra malagasy izay ny hoe ny vita malagasy misokatra amin'izao tontolo izao. Ny vita malagasy s'ouvre au monde zay le teny mpilamatra noresinay tamin'ity taona ity. Izy iny nge mbola misy asa tsy maintsy atao satria mbola tsy dia manara-penitra daholo izay zavatra vita eto Madagasikara. Zavatra vita hitanareo amin'ity film ity dia olona efa miezaka mihitsy hoe tafiditra miditra anaty le resaka excellence zany araka le tenen'ny filohan'ny république tao. Ina moa ty excellence ty? Olona efa miezaka hoe manao zavatra manara-penitra ary afaka hoe ahondrona any ivelany. Dia ohatr'izao zany anaty orinasa ao ny jamo ao ny guanomady ao sy ny sisa. Dia ohatr'izao zany dia zay tady ary tena mipita afatra raha mampandrarary malagasy rehetrarehetra miezanareo atao avoavo kokoa miasa ataonareo ary tena manara-penitra tanteraka. Mpitsidika hatrany amin'ny efatralina no andrasana mandritra ny efatrandro sy ny hetsika. Ankoatra ny fivarotana vokatra misy ihany koa ny fionana mivantana eo amin'ny samy mpandrarana ny antsoina hoe B2B ary tsy adino ireo famelabelarana mahakasika lohahevitra maro.